Anio alahady fa fitony volana Jona taona 2020 alahady ny Trinité ibanjinan'ny fiangonana loha hevitra manao hoe miavana ao amin'ny Tompo. Miaraba manokana reo reny zay mahatratra izao fotoana lehibe izao atsiarovana ny reny rehetra. Ravana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Aoka hitsangana ny fiangonana andehantsika hisaotra sy hiderin'Andriamanitra. Salamo fahenina amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary tohizana amin'ny hira fa 410 ao amin'ny firana FFPM izany oritany rehetra avia izao. Rehefa hitantsika ny salamo fahenina amby zato dia hovakina amin'ny anaran'i Jesoa zany manao hoe Alleluia, miderahan Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Iza no malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah, na mahatonina ny fiderana azy rehetra, sambara izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy ao araky ny fankasitrahanao ny olonao, fangio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azy ny voafidinao, ifaliko amin'ny fifaliany ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Ivavaka isika riavana. Miantso ny anaranao izay mendrika hoderany indrindra raha io. Ary amin'ny fo falifaly no anatonanay anao amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao mba hiara iombona ny voninahitra anao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fitiavan-dalina izay nasehonao tao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompo ka mbola mahatonga anay velonaina miara manaja anao ankehitriny. Misaotra anao ihany koa izay noho ny amin'ny fanahy masina izay mitari-dalana anay, manolo-tsaina anay mba hahafahanay Tompo miara miombona amin'ny fanompona anao ka mangataka izay ho lavorary noho ny amin'ny fitarian'ny fanenao masina ny fiderana sy ny fankalazana ny anaranao Andriamanitra.
fa Andriamanitra lehibe indrindra ianao ry tomponay io, fa mirapiratana sy voninahitra ny fitafinao, anao ny hery, anao ny fahefana, anao ny fiandrianana ho mandrakizay. Ioby ny anaranao masina izay raha mbola velona koa. Eny, isaoranay hatramin'izao ianao ka ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aritra mitsangana ny fiangonana ry havana, anao ny hira 7:1 voalohany ho fangatantsika ny fanahy masina. Ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Ary ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, mivonina andresy amaky ny teninao zahay ankehitriny. Mangataka aminao indrindra zahay, mangataka ny fiasan'ny fanenao masina ho aminay rehetra, mba hitoetra sy ao anatinay ny teninao fa tsy handalo fotsiny ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka amaky sy ny soratra masina sika ry havana, izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha, Salamo 3:30 ovakitsika ny andininy rehetra. Ao amin'ny fanekena vaovao, Jaona 3:30, andininy 4:30 sy ny 5:30. Romanina 3:30, andininy 9 hatramin'ny 10. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina, tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra arona, izay mitsororoka amorotongotra akanjony, tahaka ny ando anermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra, fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka tahaka ny itiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Azavela izy tsy voaloha na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa natanteraka ny lalàna, fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona, mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahany lalàna. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana anao ny hira 4:17 andininy voalohany sy ny 4 ho fitsienatsika ny afatry ny Tompo. Ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Ni paunji
mipetraka amin'ny fiangonana. Favaka isika revana. Ray malalo, rainay noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay, dia rahanao zay mankalazanao zay fa be fitiavana ianao, be famindrampo ianao, ka zany mbola mahavelonaina anay amin'izao maraina izao. Ary misaotra anao zay fa nitanterahanao ny fanirinay, dia niazoanay mitoetra atao tranonao amin'izao maraina izao. Taio zany Tompo, mba tsy ho fombafomba ivelany fotsiny, fa taio zany mba fotoana andinianay tena, ary iverenanay aminao raha tokony iverina, raha tokony hiavana aminao zahay. Misaotra ny amin'ny teny averina, ary taio ny rehetrarehetra samy ho hita vita fihavanana aminao raha miala eto amin'ity tranonao ity, ary araka ny hafatrao aminay mba ho mpampiavana tokoa tahaka ny tena zanak'Andriamanitra. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny filazantsarany Jaona revana, Jaona toko 7:10, Jaona toko 7:10, ny andininy 4:3 sy ny 5:10. Jaona 3:10, 4:3 sy 5:10. Ndeha raha antsika vakina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao no omeko anareo, dia mba hifankatiavanareo. Eny ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Zany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Amen. Tsy mahafantatra ny andinin-tsoratra masina io revana. Raha ny marina angamba io ny sarotra toriana indrindra ao amin'ny Baiboly. Fa ny tsindrim-peo dia ho apetratsika eo amin'ilay hoe fitiavana sy fifankatiavan'ny mpianatra, fitiavana sy fifankatiavan'ny disciple, tsy fifankatiavana na fitiavan'ny mpino. Tsy zany ny resahan'i Jesosy eto. Tsy fitiavana na fifankatiavan'ny kristianina, fitiavana fifankatiavan'ny disciple. Jaona toko 7:10, ao anatin'ny hariva alina Jesosy sy ny mpianany manao veloma azy Jesosy ry havana. Jaona 3:10 manomboka hatramin'ny 7:10. Ary eo amin'ny Jaona 4:10 le teny malaza be manao hoe, ozy izy Jesosy, zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, lalana makany an-danitra. Zange andeha, aza malahelo ny fonareo, fa za andeha. Ary raha andeha dia amboatra fitoerana ho anareo, ary rehefa izay dia ho avy aka anareo, ary any amin'izay misy no hisy anareo. Zany ty ry havana. Zany hoe teny toriteny amin'ny fiangonana mahafantatra fa no manana olovany ny lanitra. Ary fiangonana miomana amin'izany dia mandintena hoe disciple avy ianao sa tsy disciple. Raha tsy disciple ianao raha araka ny teny teo hoe mandinietena. Mety paster ianao, mpitendrorika ianao, choral ianao, dekona ianao, disciple ve ianao? Disciple ry havana dia rehefa mandre tenin'Andriamanitra dia mankatoa tsisy fepetra, mankatoa tsisy atakandro. Zany no ahafantarany hoe le raha namaniny tena andalana ho any an-danitra. Le raha namaniny mety mantra, mety nianatra, mety tanora, mety zokiolona. Iny disciple, ary tena ty tahaka ny disciple. Zay zany le izy hoe fitiavanao ve? Dia fitiavan'ny disciple ry havanao. Zay ihany ny fitiavana.
andrasan'ny tompo amintsika. Tsy mora riavana ny toriteny momba ny fitiavana. Tsy mora manazava momba ny fitiavana. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hony tia boky, dia tany amin'ny librairie izy, dia mijery boky eo, dia eo amin'ny rayon ny fitiavana, dia mahita boky anankiray izy hoe ahoana ny fifanoroana, misy ilay oroka masina moa zany, dia ahoana ny fifanoroana, dia gaga be izy le hoe ahoana ny fifanoroana volume anankiray tamina 7 volume momba ny fitiavana. Ianao hoe dia mieritreritra inona no azonao amin'izany 7 volume zany. Volume anankiray momba ny fifanoroana. Indray makandray mijery encyclopédie riavana, dia hoe misy définition ny fitiavana ao 4 page. Misy définition natao hoe atome ao 4 lignes. Tsy mora le fitiavana. Ka tsika tsy resaka 4 page, tsy resaka 4 lignes, fa iresaka 4 mots amin'ny fitiavana. 4 mots. Ny telo am'ireo efa hainareo. Le voambolana grika ampiasaina ny amin'ny hoe fitiavana dia hoe storge, STORGE, storge teny grika. Io indray dia milaza ny fifankatiavan'ny ankonana, ary andao ampiarino amin'ny ankonana, andao ampiarino amin'ny tokantrano ty. Amin'izay hitantsika ny atao hoe fitiavana riavana, fitiavana iainana. Zay zany le hoe filazan'ny grika aloha hoe fitiavana storge, fifankatiavan'ny ankonana, fitiavan'ny reny ny zanaka nateraky ny kibona. Le voambolana faharoa indray dia le hoe eros. Le eros indray io fantatsika tsara, le fitiavana sensuel, le fitiavana charnel, le atraitra vokatry ny bika amatare, le coup de foudre, zay le eros. Dia misy indray le filia, fifankatiavan'ny prala na fifankatiavan'ny mpinamana, satria hoe miara-miasa, miara-mianatra, miara-manao service militaire, miara-manao basket, dia tena misy fifankatiavana lalina mihitsy eo volena. Fa le tenin'i Jesosy eto dia le agape. Le agape riavana tena azo fitinina amin'ny tenin'ny tsotra hoe fitiavana voadio tanteraka amin'ny fitiavan-tena. Zay le agape zay. Fitiavana voadio tanteraka amin'ny fitiavan-tena. Ary voadio tanteraka amin'ny fitiavan-tena izy ka afaka mitia an'Andriamanitra. Voadio tanteraka amin'ny fitiavan-tena izy ka afaka mitia tanteraka ny rahalahy sy anabavy ao amin'ny tompo. Zany io riavana. Ary zay no andidiana atsika. Didiny sika satria tsy naturel amintsika zany fitiavana zany. Mety naturel dia le storge, mety naturel dia le eros, mety naturel dia le filia, fa le agape mila didina za sy anao. Ary io agape io ihany nefa no ahafantarana hoe mpianatra ianao andalana ho any an-danitra ianao. Ary raha ny marina, rehefa hoe tia amin'le agape ianao, tia an'Andriamanitra ianao, tia ny hafa amin'ny agape ianao, tanteraka le storge, tena mifankatia le ankonana, tanteraka le eros eo anivon'ny mpivady. Le eros io mantsy rehefa hoe tsy miorina amin'le agape le eros, dia tonga amin'le fitenena hoe lasa porneia, lasa fitiavana miaro fahavitavitanana eo amin'ny mpivady azy. Ary
ary io erosy koa manimba fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy tsy impossible ry havana raha tsy hoe ao amin'ny tompo zany hoe fifankatiavany lahy sy mampinama zany fa eo foana le erosy ary na ny meilleur ami le fily aza afaka mifamitaka le prala afaka tsy mifampititra trano fa rehefa ao le agape de ao a izy efatra ry havana izy telo zay le izy tena sarotra le izy tena sarotra ry havana de ahoana ny atao mba hoe iainana zany agape zany iainana zany agape zany zay hoe rehefa mijery ny vadinao ianao mijery ny zanako ianao mijery ny ray aman-dreninao ianao mijery ny ray tapo aminao ao amin'ny ankonana io miaina an'le agape ianao mijery azy ianao de hoe ninino ny hitako amin'ity vadiko ity tena hoe mandefitra ako mandefitra amin'ny zavatra rehetra ataony mandainga ry havana zay milaza hoe mahavita an'izany mandefitra zavatra rehetra nafinaritra le tenina mpanompon'Andriamanitra anankiray zay ozy izy hoe toko amin'ny teny frantsay sao de manarasala le teny malagasy misy olona tsy tianao eo comporte-toi avec lui comporte-toi avec elle comme si tu l'aimais comme si tu l'aimais parce que si tu te comportes avec lui tu te comportes avec elle en la détestant tu détestes azy ianao comporte-toi avec lui avec elle comme si tu l'aimais et l'amour viendra inona moa zany hoe amin'le fifandraisana ny fihetsika ao ataovy ohatra ny fihetsika ty azy nataoko tamin'ny teny frantsay satria raha miteny gasy le izy ataovy ohatra ny fihetsika ty fa aza hoe mody ty le mody ty tena mipetraka amin'ny hypokrizia fa hoe manorona fifankatiavana asain'ny tompo amin'ity volany ity hoe miavana amin'ny vadiko miavana amin'ny zanako miavana amin'ny ray tapo amiko ao amin'ny tompo ny commencement du commencement aza ny ona tsy fitiavana izy fais comme si tu l'aimes ozy izy le mpanompon'Andriamanitra hoe rehefa zatra n'izany ianao rehefa zatra n'izany ianao de io izy ohatra mianatra mitaingina bisikleta no mianatra amin'ity comme si une fois ianao izy mahay mitaingina bisikleta tsy adininao tsony io de tonga ho azy le fitiavana tonga ho azy le fitiavana zay ny toe-tsaina zay no toe-po voalohany ry havana faharoa de zao mitombo amin'ny vavaka mitombo amin'ny vavaka rehefa miteny ny mampianatra ny soratra masina ary nisy perikiopantsika de miteny izy hoe ampifanoheriny ny asan'ny nofo sy ny vokatry ny fanahy mety asan'ny nofo le fitiavana ry havana raha tsy vokatry ny fanahy œuvre atao fa le asan'ny nofo moa zany de mifanditra sy ny kara teny asa ataoko mihitsy zany fa ny izy tsy miteny hoe zao ny asan'ny nofo fa miteny izy hoe ary tsy miteny izy hoe zao ny asan'ny fanahy ny fanahy tsy miasa fanahy ao aminao de miteraka vokatra fitiavana ary zay ry havana zay ny ilana vavaka hoe Jesosy vonjeo ampio amin'ny tsy fahaizako mity ampio vonjeo amin'ny tsy fahaizako mity ny vadiko io ary mamindra fo amiko mamela ny eloko
za ray mpianakaviana amin'izao fety de mer zao ny amin'ny tsy fahaizako mity mivadiko io na za zanaka tsy fahaizako mity mirena mamindra fo amiko. Ary marina hoe le tenin'ny Augustin manao hoe Dieu donne ce qu'il ordonne. Meoa zany fitiavana agape zany. Ianao mandidy fa meoa zany. Meoa zany. Dia any fête des mères 2020 ry havanao. Hitombo amin'izay ianao hoe rehefa ela ny ela. Amin'izany fitiavana agape zany. Ho aminao fahasoavan'ny Tompo. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotranao indrindra izay raha io. Fa tianao izahay mba hifankaty. Hiombonao aminao. Misaotra ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao. Maneho aminay fa raha mpianatrao izahay dia manana fitiavana. Ary zany raha teo dia vokatry ny fanahy izay monina ao anatinay. Fantatray nefa fa tsy mahatanteraka izany izahay Tompo. Raha ny teny efatra izay mahakasika ny fitiavana teo dia mangahy ahy ihany izahay. Ndeto izahay mibabika eto anatrianao fa tsy ampy fitiavana izahay ary tsy ampy faneho-pitiavana ao amin'ny ankonanay ao. Tsy mahay mity ny hafa izahay satria tsy miaraka aminao. Mifona aminao izahay noho ny amin'ny tsy fahaizanay mity ny ray aman-dreninay araka ny tokony ho izy ao aminao Andriamanitra. Mifona aminao izahay noho ny amin'ny tsy fahaizanay mity ny zanakay ao aminao Kristy. Ary mifona aminao izahay noho ny amin'ny tsy fahaizanay mity ny namanay ireo mpiray tam-po aminay ao aminao. Tompo Andriamanitra io, nambara taminay teo fa ny fitiavana agape ilay fitiavana voadio amin'ny fitiavan-tena. Miara-manaiky izay rehetra Tompo fa mbola tia ny tenanay mihoatra noho ny hafa izahay. Mangataka aminao izahay Tompo, avelao ny fahotanay. Tario amin'ny lalanao marina izahay mba ahafahanay mity tahaka anao, mity tsy misy fepetra. Dio sisa sao ary izahay noho ny amin'ny rahasoan'i Jesosy Kristy Tompo, izay manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary mangataka aminao izahay, aoka ny fifandraisanay manomboka izao alahady voalohany amin'ny volana Jona izao, mba ho fifandraisana feno fifankatiavana, satria hivavaka izahay, hitodika aminao Andriamanitra ilay loha ranon'ny fitiavana. Ary fantatray fa mila mianatra ihany koa izahay, dia no irianay hanampy anay Tompo, fa hifonanay ny amin'ny lasanay rehetra. Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao, ary tombony lehibe ho anay izany. Koa raisinay amin'ny finoana tanteraka ny famelan-keliko izay atolotra ao amin'ny mpanota mibebaka, ka ho feno fitiavana vaovao indray ao am-ponay Tompo. Ho derainy mandrakizay ny anaranao. Indray toa izay Jesosy Tompo, vita fihavanana aminao izahay, mivavaka ho an'ny namanay izahay. Misy aminay amin'izao vanim-potoana izao Tompo, ao anatin'ny ady sarotra tanteraka tokoa. Aoka izahay mba tsy ho tia amin'ny teny, tsy ho tia amin'ny lela fotsiny ihany, fa hitondra mbavaka azy ireo ihany koa.
omeo an'ireny olona trapasairanana ao anatin'ny olana sarobany ireny tompo, ny vahaolana avy aminao. Ampio ihany koa izay mba hanana fahafoizana nampy azy ho faneho-pitiavana vokatry ny fitiavana izay ataonao anatin'ny fonay. Mitondra-mbavaka izay ho an'ireo azo pahoriana, laozan'ny avana. Ianao Andriamanitra dia tompon'ny fampiononana ianao, ary izany indrindra no angatanay aminao mba ianao fanamasina no hamangy azy ireny, ampahery azy ireny. Amin'izao fotoana izay atsiarovana manokana ny reny izao tompo, dia adidinay ny mitondra-mbavaka azy ireo, mivavaka ho an'ny reny rehetra izay, na ny tonga eto na ny tsy tonga eto. Ho tahinao izy ireo tompo, ampaherezinao izy ireo. Ianao no nanome anay azy ireny mba hahafahanay maneho fitiavana araka ny sitraponao. Omeo azy ny zavatra ilainy amin'ny fikarakarana ny ao amin'ny ankohonanao, ary omeo anay ny fahaizana maneho fitiavana amin'ny fomba rehetra mba ho vita fihavanana aminao izay, ary ho vita fihavanana amin'ny renina ihany koa. Mivavaka izay tompo ho an'ny Madagasikara, hitanao ny adalahy, ny adevitra maro samihafa, fantatray fa tsy mbola manjaka eto amin'izao tanina izao ny fitiavanao Andriamanitra, dia ilay fitiavana agape izany. Ary izany indrindra no hitondranay azy eo ambany fahasoavanao ry Jesosy tompo, mba ianao Andriamanitra fitiavana no handrotsaka ny fitahinao mba hihavananay ao aminao, fa tsy misy mahay mihavana raha tsy miaraka aminao. Mitondra-mbavaka izay ho an'ny mpitondra rehetra mba hifankatia tahaka ny mpirahalahy izy ireo, ary avelao ny fahotany sy izay rehetra tsy fantanterahany raha io. Mitondra-mbavaka izay ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra ihany koa, mba ho mpianatra ao mahay mampiavana izy ireny eo ambany fahasoavanao. Dia ny fiadananao no hirinay ho aminay tsiraray avy izao, izay rehetra tsy voatoy ny vavanay ka hitanao fa mahasoa anay, dia mba tantera ao aminay izany. Fa ho mariky ny fiombonanay dia farananay ny vavakay amin'ny nampianarinao Jesosy, manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, meo aninina saza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka ny namenay sy meloka taminy. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ary satria voavela heliko tsika ry havako, dia andeha kosa isika fiangonana hijoro vavolombelona eo anatrehan'izao tontolo izao, amin'ny fanambarantsika ny finoantsika dia ny fanekem-pinoana apôstôlika izay tanterahantsika eo am-pitsanganana. Izay manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo-panao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka-pody Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany sita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any hoe vin'ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonana amin'ny masina, famelan-keloka, fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iroso amin'ny fanatanterahana ny rakitra tsika ry havana. Ny hira 740 ao amin'ny firana fanampiny no tanterahantsika ao anatin'izany, toizantsika amin'ny hira 350 ao amin'ny firana FFPM. Ary raha ilaina dia ny hira 230 ao amin'ny firana FFPM. Hitarika antsika amin'izany ny diakona mpiara-miasa.
zay mitady ny fiadanantso amin'iza fiainan'izao ka mandeha makatsy ary sy ary mikorana reto milalao kanefa tsy mahity izay mahaso favezana volany nofo ity misy fiainana toroko anao antramo dia hoentanao Jesosy no fiainana toroko anao Jesosy hoany am-piadananao horaso Jesosy ho tompo mpamonjy manapaka ny fiainanao eo hitanara fiadananao maharitro mandraky
Tsangatsika ry avana anolotra zao rakitra zao. Vavakisika. Faly ny fonay ray malalo ary tsy mitsahatra mideranao sy mankalazanao zahay no ny fitiavanao anay, ny fitiavanao hapititra anay any an-danitra. Eninay izany, fantatra izany, averinao ny teny fa Jesosy zanakao dia ankehitriny mamboatra fitoerana ho anay any an-danitra. Faly izay mijoro eto anatrehanao ary mbola mitala ao aminao aoka tsy hisy ho diso anjara amin'ny lovany any an-danitra izay reto, ary amin'izany ataovy mpianatra zay mpamonjy eo, aza atao kristianina zay, aza atao mpino zay, ataovy mpianatra, ataovy disipla zahay mpamonjy eo. Zany ny afatrao zany ary ianao tsy niteny mandehana dia ataovy kristianina, mandehana dia ataovy mpino ny firenena rehetra, mandehana dia ataovy disipla ny firenena rehetra. Aroka ho hita disipla zahay sy ny ankonanay. Aza misy avela fitany devoly hoe efa pino, efa kristianina, efa dekona, efa vita batisy, efa mpandray ny fanasan'ny tompo, ataovy disipla zahay mpamonjy eo. Ary meo anay ny fankaty toy ny disipla ao amin'ny ankonanay, meo anay ny afoy ho anao toy ny disipla feno fitiavana akabe ho anao. Zany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Nanomboka tamin'ny hery moa sika ravana dia hoe milaza ny amamile fiaraha-mivavaka aty an-tranon'Andriamanitra. Milaza ny asarobitiny zany hoe alahady zany. Ary fampatsiaka koa ny votoatin'ny finoantsika hoe ny angonantsika ny alahady ingety satria Kristy nitsangana tamin'ny maty andro alahady, izany ny tsarovantsika rehefa alahady. Dia averinay ampianarina, ampatsahivina ilay fifampiarabana izay ho apetraka ho fifampiarabantsika aty sotro fitiavana. Enika antsika rehefa mifampiarabana miaraba pastera, finaritra pastera, fahasoavan'ny tompo amin'ny pastera, tahin'ny tompo amin'ny pastera, fiadanana, etc. Tsisy maratsy an'izany. Fa ty zany mba misy hoe fifampiarabana izay volentsika ato satria ifampatsahivana zany hoe votoatin'ny finoantsika zany. Ary ny fanlazaiko dia hoe nitakarina tamin'ny fifampiarabany zareo havana orthodoxe ty fifampiarabany ty hoe le miaraba zany dia ohatra milaza vaovao mahafaly hoe tsangana tamin'ny maty Kristy, tsangana tamin'ny maty Kristy. Zay le voalohany, tsangana tamin'ny maty Kristy. Dia le anankiray arabaina ohatran'izay mamaly hoe eny nitsangana tokoa izy, eny nitsangana tokoa izy. Ndao hoe fampiaraba ohatran'izay amin'ilay voisin akaikinareo. Le anankiray zany no teny hoe nitsangana ohatra milaza vaovao, tsangana tamin'ny maty Kristy. Zay ndao ary tsangana tamin'ny maty Kristy. Zay ohatra nitsotra be mihitsy ilay izy, tsangana tamin'ny maty Kristy. Zany ange privilegintsika kristiana tsy hanana silamo sy ny jiosy. Dia mamaly anankiray eny nitsangana tokoa izy. Ndao ary hoe eny nitsangana tokoa izy, teneny izy zay. Dia averintsika zany eo aminareo zay manana olona eo akaiky, manana voisin, dia ataontsika ohatran'izay. Le anankiray zany teny hoe tsangana tamin'ny maty Kristy. Dia ny anankiray mamaly hoe eny tsangana tokoa izy. Ndao ary avana. Dia rehefa tsika hisotro fitiavana zany zao rehefa alahady dia afaka mifanoratra koa amin'ny SMS hoe tsangana tamin'ny maty Kristy. Dia zay vao mandefa le vo mampatsiahy amin'ny fivoriana rehefa avy eo sy ny karaza. Ok, azo atonga ilay fahasoavana sy finaritra eny hoa so dia mampilaza ny zavatra tsy niteneniko ianareo. Manarak'izay aditiko ry havana ny mampatsiahy antsika fiangonana. Ary disipla no iresahako, disipla ho any iresahako. Azadino ny adidinao arabola.
ny adidin'ny mpandray a zay hoe arotsase isaky ny isam-bolana io koa ry havana ny adidy amin'ny vary mampafantatra anareo zahay fa quasiment tsisy nanatitra vary teo nefa tsika ny zara vary ihany isaky ny tapa-bolana noho ny amin'ny tompo noho ny fahasaranana zay raha malala dia zao ny afatra ho anareo zany dia hoe rehefa mba miraha veto vilia kely etsy amin'ny anina etsy manatitra n'izay adidy mbola tsy efa ry havana zao ry havansika dia hiditra amin'ny 10 minitra ny fanomanam-panahy satria andray ny fanasan'ny tompo isika rehefa avy eo ny loha hevitra asain'ny fanamasina mpanjintsika FJKM amin'ity volan'ity dia hoe mihavana ao amin'ny tompo mihavana ao amin'ny tompo miarabanareo reny rehetra matsiaro manokana anareo reny zay mizaka ny tseran'ny aina ao amin'ny ankonany tompo momba anareo ary ho antsika rehetra ny afatra dia hoe mihavana ao amin'ny tompo fa nyresaka n'le agape sika ry havana fa toizana momba an'izay agape zay ihany fantatrareo ngamba George Floyd alaza be le lehilahy amerikanina mainty zay finoana polisy fotsy ny sarihana saintsika amin'izao maraina izao mety tsy fantatrao ny anaran'le lehilahy fotsy namono azy tamin'ny fomba feno abibiana ary ohatrany zavatra mandeha ho azy inexcusable dia ozy izy zao tontolo zao impardonnable ahoana hoe impardonnable hoe fitiavana agape ry havana fitiavana agape dia mandefitra ny zavatra rehetra abibiana nataon'le polisy fotsy fa tsy possible ny hoe tsy pardonner azy tsy possible le polisy fotsy io zany mendrika ny gadraina izy normal fa ianao rehefa mieritreritra tena hoe raha vadinao ve George Floyd raha dadanao raha rahalahinao pardonner ve ianao mino fa mety théorie zany satria lavitra tsika zany fa zao ry havana ao amin'ny ankonanao anio fête des pères fête des mères mihavana ianareo mihavana ianareo mety nanao tsy fanao ny vadinao ny ray aman-dreninao ny zanakao no ny amin'ny tompo hoe mihavana mihavana concrètement mihavana ary zany ny tsy zao fandinian-tena zao mba andraisantsika ny mofo sy ny divay amin'ny fomba mendrika vita fihavanana amin'ny tompo araka le toriteny teo ary vita fihavanana amin'ny ankonana zay ry havanao mihavana 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 ary mbola tsy capable mihavana renao rehefa avy eo tena hoe fais comme si tu as pardonné ne fais pas semblant mais fais comme si tu as pardonné aza mety tsara velatsy fa mamble fitiavana fa avaky sika ry havana hitanao tompo io fonay tsy mahay mihavana eo nivony ankonanay io hitanao io hoe baribary eo natrehanao io hoe no ny teninao dia tonga saina ary fona zay mpamonjy eo da apetraka eo mpialatananao ny ankonana rehetra fanahinao Jesosy no
hiasa ary ianao Jesosy no amokatra fitiavana, miendrika fandeferana, miendrika famelana. Tary eo amin'izany hoe fandeferana ny zavatra rehetra zany izahay. Aroka ny ranao izay hosotroanay, hanadio anay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, hanadio zay anay amin'izay mety hoe tsimoka fankalana, fifandirana, tsy fahaizana miaino, tsy fahaizana mifankatia, tsy fahaizana mifanompo eo anivon'ny ankonanay. Diovy izay mpamonjy eo, diovy zahay amin'izay rehetra mety ho sakana tsy idiranay na pentina tsy idiranay any an-danitra. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny hira fa 30 amby 500 ataontsika manontolo ho fiomanam-panahy ho amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Mivelatra manoloanantsika ny fanasan'ny Tompo izay manambara ny fanatrehan'ny Tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana. Koa andeha isika fiangonana riavana hitsangana hanandratra ny fontsika ho eo amin'ny Tompo. Hoy Jesosy, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feoko ka mamoany varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Vavakisika. Fantatray fa Tompony Tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo, anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro ny anjely tsy omby alinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ary ireo olom-boafitra efa sambatra any aminao. Ko avelao reny feonay mba hiombona amin'ny feon'izy ireo, misantatra sady ny fanjakana sy ny fiompiana hoe masina, masina, masina Jehovah Tompony maro, henika voninahitra ao ny tany rehetra. Amen. Vavakisika angataka ny fanahy masina. Ry Tompo ray any an-danitro,
ndreto izay manao eto anatrehanao araka ny didinao, ny fahatserovana ny fahatongavany zanaka olona, fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty, ary ny fiakarany tamin'ny boninahitra sy ny fifonany mandrakizay, ary miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Koa mba feno ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay, taio tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry Tompo ray any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy Tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy Tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no arianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatra rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famondramponao ao amin'ny Kristy fa amin'ny anarany no angatahana izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho famelana ny helontsika. Aoka isika iompo-po amin'ny fanetreny tena hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika ny tsimpona izay sombontsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa ho ianao hoe izay manantona dia tsy mbola afaka mihitsy. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, andeha fefavoavoatra ny fanasana. Ento kazarao amin'ny anaran'ny Tompo. Hira fanampiny 5:70 na salamy 5:100 raiky amby 70 azafady 5:50 2:70 255 azafady ny rahan'i Jesosy, rahan'ny zanak'ondry latsaka 92 rivoa satro tsilo. Kae
aoka hitsangana ny fiangonana. Hoy ny tompo, ity ny tenako raiso ka hany. Amen. Ho ihany ny tompo, ity ny rako raiso ka misotro. Amen. Vavaka tsika ry havana. Tompo Andriamanitra rainay eo, dia rainay someny voninahitra mandrakizay ianao. Misaotra indrindra ny amin'ny firaisana latabatra tamin'i Jesosy zanakao, izay tanteraka sy totosa noho ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Tompo. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Ny hira salamo fa 420 raha ilaina ao amin'ny FFPM 170 Amen.
sotra an'Andriamanitra isika riavana afaka mamarana zao fampompivavahana zao aorin'ny tsodrano a ny hira fa 470 476 ny 1 ny eo akaikinao ray no fifaliko zao itsangana sika andray ny tsodrano riavanao tanteraka aminareo anie ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika mitay anao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana amen. Petraka amin'ny fiangonana fa afaka manginy sika ravana ary tapao tsara ny hevitra hiavana amin'ny ankonanao ianao rehefa avy eo. Ho an'Andriamanitra velona irery anye ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.